Fa tsy isan'ireo nakana hevitra tamin'ny famolavolana ny volavolan-dalàna mahakasika ny sata amin'ny feny Harena Kibon'ny Tany, ny syndicat mpisehatra eo anivon'ny Harena Kibon'ny Tany na ny SPMM manana sosikevitra nefa izy ireo entina hanatsarana izany volavolan-dalàna izany. Misy amin'ireo andiny voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna mikasika ny sata amin'ny feny Harena Kibon'ny Tany sy ny Solitany no tsy mifanaraka amin'ny tombotsoa ambony firenena. Hoy ny syndicat ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny Harena Kibon'ny Tany na ny SPMM. Isany amin'izany ny andiny voalohany izay mametra fa tsy afaka manao fitrandrahana Harena Kibon'ny Tany any mpitrandraka iray raha tsy efa manana karatany manamarina mahatompo ny tany azy. Ho anay zany dia mampihorokoditra anay satria zao irahantsika malala fa ny société anankiray amin'ny Harena Kibon'ny Tany indrindra ny société lehibe dia manana alalana andrakotra 10 000 km² ny société anankiray raha ny permis de recherche zay ambonin'izay ny permis d'exploitation ka raha misy société 9 zany aka 10 000 km² avy rakotra tompoko Madagasikara ho ataony borina ny tany satria titre foncier azadio manana titre izy ho ataony borina foana tanteraka zany ny fahefanao mizaka ny zo matompo ny tany anao. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny syndicat SPMM ny mikasika ireo mpitrandraka efa manana fahazon-dalana hitrandraka na hanao fizahana izay voatery ampianto ny fitrandrahana tanterahan'izy ireo rehefa miatra ny sata vaovao amin'ny feny Harena Kibon'ny Tany. Marina moa fa tsy isan'ireo mpisehatra nakana hevitra tamin'ny famolavolana ny volavolan-dalàna mikasika ny sata vaovao amin'ny feny Harena Kibon'ny Tany ity syndicat ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny Harena Kibon'ny Tany ity. Nanambara kosa nefa ny filohany fa vonina andray anjara amin'ny ady hevitra ho amin'ny famolavolana ity sata ity.